tonga eto amin'ny Hasizira ny solotenany candidat André Mayol zay otrony bureau national sy ny comité mpanohana ny président Mayol namangy sy nitotram-bavaka ireo azo lazaina hoe mahery fo satria anotrona ny ekipa nationale Barea no antondiany zareo tao amin'ny stade Mahamasina dia ratra sy famoizany aina ny zavatra tranga dia izay zany nahatongavana aty anome hery totram-bavaka sy mba nitondra zay voatsirambin'ny tanana tsy hoe firehirehana ara-politika le izy fa araka ny vinany fahazavana dia mbola mipetraka mazava tsara ny fanomezana hasina ny fombandrazana dia ny famangiana zay ny mahasamy hafa ny vazaha sy ny gasy fa tsika gasy dia mamangy havana ory mamangy havana faly mamangy havana ny harambony ary zao voatsikatra satria ny havitsikely ireo naratra no mijanona tao amin'ny hôpitaly inona ny antony tsy hoe sitrana ry zareo fa mandositra ny vesatry ny vidim-panafody sy ny zay rehetra antaovam-bola amin'ny hôpitaly dia izay no nampidirany candidat ao anatin'ny vinany fahazavanany dia ny vinany vina 34 hoe raha tsy maimaimpona ny fitsaboana dia mba atohany fanjakana amin'ny ampahany mba hialana amin'izao zavatra zao dia ao anatin'le vina zany ny antsoina hoe Fonds national pour la santé dia io Fonds national pour la santé io no angalana ny antsoina hoe fonds d'urgence fa nyzany zavatra zany dia mbola tsisy eto amin'ny hôpitaly eto Madagasikara ny fonds d'urgence dia mizara roa petrabola petraky ny fanjakana ato izy io dia dépôna fanafody hamonjena vonjy aina zay le maha fonds d'urgence azy tsy mba nisy nieritreritra an'izay isika rehetra teto amin'ity tanin'ny Madagasikara aty fa araka ny mahaloza ny loza dia tsy miera ny loza tsy miera ny fahavoazana fa raha tsy misy ampela-tanana nefa amin'izao hôpitaly malagasy zao raha mbola tsy maimaimpona ny pitsaboana na raha raisin'ny fanjakana tanana dia tsy maintsy miatraika amin'le maratra sy ny marary ary mety mitarika any amin'ny fahafatesana zany zavatra zany ka izay no hafatra ary izay teo rehefa namangy ireo traboina naratra tao amin'ny vokatrin'le fifanosehana teo amin'ny stadiny Mahamasina dia nahita fa betsaka koa ny malagasy izay marary sy maratra mitovy amin'izy ireo ary mbola nanome izay voatsirambin'ny tanana ihany koa satria mitovy daholy andrianina ny marary mitovy daholy ny marary amin'ity tanin'ny Madagasikara aty dia izay zavatra zay no amerenanay hoe manana vina hampalefaka ny fitsaboana eto Madagasikara ny candidat André Mayol ary anatin'izany vina zany ihany koa ny hanametrahana ambulance isaky ny commune isaky ny renivohitra ny commune farafaratsiny eto Madagasikara mbola ao anatin'ny vina izay efa nitenenina teo zay dia ny hametrahana pharmacie communautaire isaky ny commune eto Madagasikara ary ny pharmacie dia pharmacie mpanjakana izany tsy midika hoe hofoanana ny pharmacie zay tantanan'ireo particulier na ny privé fa kosa anjaran'ny fanjakana miantsoroka ny fahasalamana ny vahoaka ao aminy dia tsy maintsy apetraka zay pharmacie sy ambulance isaky ny commune zay mba hamonjena ny ain'ny malagasy raha tsy vita maimaipona ho raha tsy atao maimaipona ny fitsaboana dia mba amin'ny ampahany no antofany fanjakana malagasy rehefa tonga amin'ny toerany ny candidat André Mayol.